Fiarabanao zay manaraka ity fandarina za malaza ity tokolasy toko avy. Etona ao anatin'izao fandarina izao no hiarabana ny fiangonana katolika izay nahazo ny archevêque vaovao ho an'ny eto Antananarivo dia ny monseigneur Jean de Dieu Wilson izay no tanterahana ho malmo teny Soa mandrakizay ny sorona masina izay nametrahana azy amin'ny fomba ofisialy. Manaraka izany ny filoha Marc Ravalomanina sy ireo solomamoaka telo mirala ato amin'ny antoko tiako Madagasikara. Mamerina zany izany fiarabana ny fiangonana katolika indrindra ho an'ny monseigneur Jean de Dieu Wilson zany ny fandarantsika amin'izao ala izao. Zay no lava, zay no fohy fa hiditra amina zava-misy eto amin'ny firenena isika dia mikasika indrindra ny raharaham-pirenena tamin'ny faraparan'ny herinandro lasa teo. Nisy manko famoahana taratasy ny aingana avy any anivon'ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana izay nosoniavin'ny ministra raha ny fiparitahany vaovao maro samihafa. Tao anatin'izany fiparitaham-baovao zany no nahitana ny amin'ny hoe misy fanapahan-kevitra nampitainy ministra makany amin'ireo préfet sy ireo chef district isan-tsokajiny zany. Tao anatin'izay no nresahana ny amin'ny hoe hamimaso olo tena mpanjakana azy ireo, zany hoe iza moa zany dia ny préfet sy ireo chef district dia atosika izy ireo, irany izy ireo ary aprisihana izy ireo iona mivatana amin'ireo vahoaka eny fotony ary ao anatin'ireo farim-piadidiana na circonscription zay misy azy ireo avy. Ao anatin'izany no hitondrany reto solotena mpanjakana ireto ny politika akapobeany fitondram-panjakana na ny politique générale de l'État. Ao anatin'izay ihany koa no hampahafantarany reto solotena mpanjakana reto ny asa ataon'ny gouvernemanta ary indrindra ny zava-bitany zany gouvernemanta izany, activité et réalisation du gouvernement zay no nambara ao anatin'ny taratasy. Asa telo lehibe zany no nanirahan'ny ministry ny atitany araky io taratasy io ho an'ireo préfet chef district hidiny fotony. Nambara tao anatin'izany taratasy zany fa amin'izao fitsidiana tanterahan'izy ireo zao dia tokony mahavita commune telo isan-kerinandro ireo tompona andraiky mpanjakana zay nirahan'ny ministry ny atitany ireto, ary tokony mampiakatra tatitra compte rendu eny anivon'ny ministra isaky ny 5 andro izy ireo. Ity taratasy ty ihany no miresaka izany ary ny ezahantsika no adika arak'izay fomba fanoratra anatin'izany. De gaga sy vahalalana ny rehetra ny amin'ny hoe inona foana ary zay fomba fiasa ny fitondram-panjakana izao. Na de efa nikiana aza ny ministry ny atitany ny amin'ny note zay efa navokany tsy fahafahana mamory akalamanjana fa tsy maintsy anaty efitra midy de izany no nakatoavin'ireo tompona andraikitra samihafa eny anivon'ny préfecture sy ny district eny. Iny famoahana taratasy zay nataony amin'ny ministry ny atitany iny zay manery ny mpisehatra politika ho tsy afaka hanao famorim-bahoaka akalamanjana fa tsy maintsy anaty efitra midy dia efa niraisiny reto fanasokajiana ny ety anivon'ny fanoherina indrindraindrindra natoko tiako Madagasikara sy ny filoha Marc Ravalomanina zay raha misy antoko sy mpanao politika midina ifotony ary mifampikasoka be indrindra ho an'ny vahoaka sy ny mpikambana ao aminy dia anisany voalohany amin'izany ny antoko tiako Madagasikara ka na ny fitondram-panjakana ara tsy mahavita misehatra mihoatra ny vitany antoko tiako Madagasikara. Antoko miaradia amin'ny fitondram-panjakana no tiantsika resahana anatin'izany. Asa ve ho fatahorana amin'izany fiainan'ny antoko sy ny fifandraisan'ireo mpitariky ny antoko tiako Madagasikara eny fotony zany sy mpikambana ao aminy indrindrindra ny asa fanitanana politika ataony zay voasokajy ao anatin'ny lalàna amin'ny fiainan'ny antoko politika ary mametraka izany ihany koa amin'ny endriky ny demokrasia sy ny fanentanana ny olo-pirenena ny asan'ny mpanohatra sy ny asan'ny antoko politika anandatsahana iny noty efa elaela navoaka ny ministry ny atitany iny. Efa nitondraina tsikery zany ny amin'ny hoe manitsaka lalàna ity noty ary tsy misy tanjaka na tsy misy lanjany ara-pitsarana akory izany fa dia natao fotsiny zany mba hahafahana manidy ny vavan'ny mpanohatra, mba hahafahana ihany koa mitazona ny tongon'ny mpanohatra tsy hidineny an-kianja ary mba hahafahana ihany koa manao fampiororona ara-tsaina amin'ny alalany toninao toy itony ka mba ahazony ny mpanohana sy ahazony ny fitondram-panjakana tombony mialoha mba hiatrena ny fifidianana ho avy ny tsy fahafahan'ny mpanohatra midineny an-kenja samy hafa eny.
fa tsy mbola nionona tamin'iny ilay ministry ny aty tany ary efa niantsoa ny Filomaro Karavalomanana zany ny amin'ny tsy mety tsy ara-dalana io zavatra natao io. Tany Manjakandriana ny Filomaro Karavalomanana no ny resaka izany fantsahan-dalàna sy fanapahan-kevitra tsy matotra nraisin'ny ministry ny aty tany izany. Fa zao ndray volana vitsivitsy tsy farana ny mandahan'ny filohan'ny Repoblika ary volana 3 monja tsy hatongavana any amin'ny fifidianana ho tanterahana amin'ny 9 novambra 2024 ity dia mamoaka izao taratasy izao alefa mivatana makany ireo préfet chef district indray ny ministry ny aty tany. De irahana hilaza hampafantatra ny politika akabean'ny fitondram-panjakana reto tena mpanjakana ireto, irahana ihany koa hitantara ny asa sy ireo zava-bitan'ny gouvernemanta mazava ho azy fitondram-panjakana nresahana anatin'izany. Arak'izany tsy hitantara ny zavatra tsy mety ataon'ny gouvernemanta akory reto préfet chef district reto ary tsy hisikotra ihany koa am'izay zava-misy anaty vilaniny fitantanandraha raha-mpanjakana ka mampikaikaiky amivoaka am'izao fotoana izao fa tsy maintsy ana tsara sy hitantara ny zava-misy hitana satria izy ireo lay nomena fiarakodia 4x4 ka tsy maintsy misy tampiny ara-politika ary misy dikany ara-politika ny fampiasana ireny fiarakodia azon'izy ireo makany am'ireo circonscription na ireo faritra hiadidin'izy ireo tsirairay avy. Fa fomba faharoa ihany koa ny amina hoe fataro ireo zava-misy ilain'ny mponina ny fotony de ireny rehefa avy eo no ampitaina makaty amin'ny fitondram-panjakana. Ny fitondram-panjakana nefa hiatrika fifidianana zay apoizina ny tsy maintsy anana ny kandida. Tsy fantatr' io raha afaka mirotsaka na tsy afaka mirotsaka aloha Ngiahy Andry Rajoelina fa akoatra Ngiahy Andry Rajoelina raha misy olona zay atosika zany fitondram-panjakana zany ho kandidany ho toanany dia efa mahazo andreo filana ifotony zay fampikasoana sy ambara zay raisiny reto solitena mpanjakana mamita iraka eny amin'ny commune sy district ireto. Fa amin'ny alalan'ireny ihany koa nefa fametrapetrahana matetika endriky ny tsindry sy fanohanana ankolaka ny fanjakana raha toka mbola ho kandida ny mpitondra am'izao fotoana izao. Dikan'izany de efa propagandy mialohan'ny fotoana ihany itony fitsidiana ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana any fotony itony. Tokony mipetraka mandrakariva ny principe an'izany hoe neutralité de l'administration zany na hoe fametrahana ho zava-dehibe ny tsy fiandanina eo amin'ny fitondran-draharaha mpanjakana. Ary tokony mipetraka manjakariva ihany koa ilay autonomie amin'ny décentralisation na hoe fizakantena amin'ny alalina amin'ny fitsinjara-pahefana. De nenenivon'ny commune izany ka tsy afaka haneritery ireo ben'ny tanàna eny anivon'ny commune ohatra ny préfet sy ny chef district satria mipetraka tsara izany autonomie amin'ny décentralisation izany na hoe fizakantena amin'ny fitsinjara-pahefana izany. Ka manahirana ihany raha ohatra ka hidina eny fotony préfet sy ny chef district zay samy manana ny andraikitra ho azy ho an'ny préfet sy ny chef district dia solitena mpanjakana manamarina fotsiny ihany izy raha amin'ny akabeany tokony ataony reo fampanarahana na hoe fanarahan-dalàna amin'ny alalan'ny délibération tapaka eny anivon'ny commune samy hafa eny ka mba ho ampiarina rehefa avy eo sy manantanteraka andreo asa zay manakaikaiky zay hoe andraiky mpanjakana na nindrena azy ireo zany. Fa atahorana de atahorana amin'ny atrangan-javatra tsahaka izao ny fampiasana n'ilay fahefa-mpanjakana ka tsy amin'ny alalan'ny fitaovam-panjakana intsony fa amin'ny alalan'ny olo-mpanjakana de zao zavatra mitranga izao zany. Tena mitady hirika sy amin'ny fomba rehetra hiverenana amin'ny fitantarana ny firenena mihitsy ilay fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ka na antsahan-dalàna na hampiasaina amin'ny tsy tokony hampiasaina ny fananam-panjakana sy ny olo-mpanjakana aza de ataon'izy ireo avokoa. Na andinganana ny lalàna amin'ny alalan'ny notes didim-panjakana aza de ataon'izy ireo avokoa. De mibaribary ary saika ho isan'andro san'andro de misy foana ilay skandale na ihany koa ilay zava-baovao sy zava-manahirana ataon'ilay fitondram-panjakana ka lasa resahana eo amin'ny sehatra nasionaly indrindra any amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy mitsahatra manao skandale ho isika ny fitondram-panjakana ary tsy vitan'ny skandale tsotra fa efa dérapage zao ataon'izy ireo zao. Ny atahorantsika dia ny fahafahan'ireto olo reto irahana mba hanao pression politique
ary efa tsy vitsy ireo tompon'andraikitra samihafa solitena mpanjakana eny anivon'ny faritra sy ny distrika zay efa nisy na mpiseho fironana politika ary misy ihany koa matahotra ny andraikiny sy ireo fanomezana fitaovana azy hiasana ka mba ho redevable na hoe mba hanaovana soa sy ahafahany mitondra fampifalifaliana ho an'ireo zay nanendry sy nanome fitaovana azy dia tsy maintsy misy fironana na tiana na tsy tiana amin'ny maha-olombelona azy ireo. Eo amin'izay ny zavatra zay ny tsy maintsy tandremana sy sorohana mafy amin'izao fihetsika amam-pomba ataon'ny tompon'andraikitra eo anivo ministera ny ady-tany sy fitsinjaram-pahefana izao. Fa ny zava-marina aloha ary ny zavatra apozina dia efa misy endrika fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny ao ambadika izao fihetsiketsehana rehetrarehetra izao. Iza moa no tsy matahotra fanjakana, iza moa no tsy matahotra olom-panjakana ho an'ny eto Madagasikara. Ka zany trangan-javatra izany no mampanahirana amin'ilay fihetsika sy ilay fanapahan-kevitra raisiny ty fitondram-panjakana ty satria fantatr'izy ireo ny fahalemen'ny malagasy sy ny tahotra anana malagasy zay efa tena tratran'izy ireo tokoa amin'izao fotoana izao, zany fampitahorana sy fampanjakazakana amin'ny alalan'ny teritery sy ny tsindry samihafa izany de io izy hitantsika io. Etona zany dia manaitra ny seni mba haka fanapahan-kevitra ary hiteny araka ny nambarany Filomarika Ravalomanina hoe miteneny ianareo seni de tokony hiteny ny seni amin'izao trangan-javatra izao satria tsy ao anatin'ny efa hiafaran'ny mandat amin'ny filohan'ny repoblika vao misy fanirahana andraikitra atao amin'ireto solitena mpanjakana ireto de mampiahiahy amin'ny fifidianana ho avy izany. Eny afaka mitsikilo sy mijerijery andraikitry ny CED sy ny CEC eny anivon'ny commune sy district angambany ireto tompon'andraikitra ireto ihany koa raha ohatra ka tsy voasakana meloha. Atsotsika ny seni mba hiteny manoloana an'izao trangan-javatra mamoetra atao amin'ny fitondram-panjakana izao. Fa tsy vitan'izay ihany fa tokony hitsangana hiteny ihany koa ireo kandida izay mieritreritra fa hirotsaka ho vidiana ho filoham-pirenena na ihany koa ho vidiana ho solomavom-boaka sy be ny tanàna ka samy hitsipaka tsy anaiky izao toetra mapomba ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alala ministera ny ady-tany sy ny fitsinjaram-pahefana izao. Miandro ny vokany sy ny akontsika fa izay aloha ny androany zany zava-misy zany malaza makasitraka tompolahy makatelina tompovavy.